Mamerina fiarabana antsika rehetrarehetra zay tonga eto anio a miaraba ihany koa zay manaraka mivantana sy mety amin'ny fotoana hafa ihany koa zay ahafahan'ny tsiraray avy manaraka an'izao fandarana anio izao. Manonona fiadanan'ny tompo aminao indray. Ary faly aho mahita anao, nareo hoe faly mahita aloha e. Raha vao tsy faly nareo dia ody a. Dia misaotra ny tompontsika afaka indray fanatrika tahaka izao a, dia mifampizara, mifampandroso, mifampitatana mandrapatonga antsika ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy. Satria izay ny antom-pisian'ny fotoana tahaka izao mba tonga antsika ho lehibe androso ary asoany fiangonan'Andriamanitra. Amen. Ny fiangonana tsy tia trano tia fa ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra araka lazain'ny ranam-pahavina diato eto amin'ny fijona vavolombelona hoe misy antom-pisiantsika eto. Manomboka nisy zavatra ningain'ny tompo kely tany anatin'ny ranabavy tany amin'ny zava-mitranga ao anatin'ny fiainana. Tsy ny olona rehetra mahatsapa an'izay fa misy zavatra kitian'Andriamanitra zay zavatra zay voatsapa. Ary ny zavatra tsapanao iny ilay tsapan'ny Solomona na tonga azy ny teny tena nandinika ny zava-bitako rehetrarehetra fa ohatra misambodrivotra reo olona. Ahoana ary zany fiainako zany ho Solomona, izy amin'io mpanjaka lehibe indrindra tamin'ny androny sy ny tamin'ny fotoan'androny, izy niendry indrindra, izy nanao tempolo lehibe indrindra. Tsy diso 80 taona Solomona nanangana ny tempolon'ny Jerosalema. Eritreretinao hoe edifisy ohatrany ahoana zany 80 taona vao vita. Ina moa fiangonana ohatrany ahoana zany 80 taona vao vita tena amin'ny antsipiriana. Izy ny arsitekta, izy ny ketrika ny zavatra rehetrarehetra. Vita tsara ny tempolo, nanao ny anazy amin'izay izy ny lapam-panjakana, fa vita zany rehetra zany. Tonga eo amin'ny daholo ny olona rehetra mandoalika mitondra fanatitra. Mpanjaka vavy Sheba manao 10 kilometatra manatona azy. Fa ho Solomona anjery. Ohatra zava-poana sy misambodrivotra zany rehetra zany. Ohatra zany fiainana eto ambonin'ny tany. Fa isika mila tena marina tsara mihitsy ny eo amin'ny Kristy dia hoeninao tsara fa misy antomatoenao mbola velona. Sa zao misy antomateo mbola velona. Na dia ny maheno fijorona vavolombelonareo fotsiny ary dia efa misaotra ny tompo, misaotra fa mbola velona maheno an'izany zavatra izany fa misy ilan'ny tompo atsika tsiraray avy. Amen. Lazao ny namanao akaikinao misy ilan'ny tompo anao e. Amen. Atsika maky filazantsara maky epistily ary anio hoe tsika indray fampitantana sy fampandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Galatiana toko faefatra. Galatiana toko faefatra andin'ny faenina sy ny fafito naran'i Jesosy. Ary satria zanaka ianareo dia niran'Andriamanitra ho atao-potsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe Abara eo. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandovako noho ny ataon'Andriamanitra. Korinthiana faharoa toko fahatelo no anapitsika an'izany. Korinthiana faharoa toko fahatelo vakitsika manomboka amin'ny andin'ny faharoa. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ianareo ny epistilinay, voasoratra atao ponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay vato, tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fatokina izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay. Hevitra na inana iny izahay fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra dia mahafaty, fa ny fanahy mahavelona. Fa raha fanompona nitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no misy voninahitra. Ka zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitra ny tavan'izay mialevony. Tsy mainka ava isy voninahitra ny fanompona omban'ny fanahy. Fa raha nisy voninahitra ny fanompona nitondra fanameloana, mainka anatombo-boninahitra ny fanompona mitondra fahamarinana.
ary zay nisy voninahitra azy dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao no ny voninahitra izay manatombo. Fa raha ny alevina aza nisy voninahitra maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Tsy puzzle akory zany resaka zany na jeu de mots ka ozy izy ianao inona ary zany resaka fafy zany fa fanambarany zany a ary amangy anao manokana ny tompo androany ary resaka aminao ndray izy. Amen. Ny teboka voalohany anatin'ilay izy a izay fampizarantsika somary alatsaka kely fotsiny fa manjary misy koa azafady dia lay Galatiana toko fa 4:4 enina sy ny fa firy izy teo fa enina sy fa fito alatsaka le micro. Le Galatiana toko fa 4:4 enina sy ny fa fito no ingatsika voalohany indrindra ao anatin'ilay izy. Dia zao ny zavatra izay ambaran'ilay Galatiana teo a hoe ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny nataon'Andriamanitra. Ity tontolo fanompoana kristianina ity raha lasaina bavy a dia misy zavatra anankiroa mizara mazava tsara. Misy ny atao hoe fanompon'ny mpanompo na fiainan'ny mpanompo, dia misy ny atao hoe fanompon'ny zanaka na fiainan'ny zanaka. Rehefa namakytsika ny Koritiana 2:3 ihany koa dia misy ny atao hoe fanompona mitondra fahafatesana ary misy ny atao hoe fanompona mitondra fiainana. Ary ny vakitsika teo ihany koa misy ny fanompona mifototra amin'ny soratra dia misy fanompona mifototra amin'ny fanahy. Samy niarana enao zay ve tsika teo? Zanaka, mpanompo, fahafatesana, fiainana ary soratra, fanahy. Zay ny élément na zavatra izay nozarainy apôstôly Paoly tao fanambarana Galatiana toko fa 4 sy ny Koritiana 2 toko fa 3 teo. Ny tontolo fanompona rehetrarehetra nanomboka tamin'ny fotoana izay nialany ny zanak'olombelona nanotany ny zanak'olombelona mandra-pahatonga amin'ny fanompoana izay niaviany Jesosy Kristy tompo dia izay natao hoe fanompony mpanompo. Zany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny fifandraisan'olombelona nanomboka tamin'ny fotoana izay nialana ny sahedena mandra-pahatonga ny fahatongavan'i Jesosy na ny marimarina kokoa mandra-pahatonga ny fahatongavan'ny fanamasina dia tontolo fanompony ny mpanompo. Jereo tsara ohatra tsotra nomeko anao vao manomboka fotsiny tantara tao amin'ny Genesis toko voalohany toko fa 2 dia ny zavatra nitranga dia zao Andriamanitra dia nanana fifandraisana manokana tamin'olombelona. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra rehefa tonga ny arivo dia mandehandeha tao amin'ny sahedena. Zany hoe nisy relation manokana mihitsy izay tsy fahita sy tsy hitanao ao anatin'ny Baiboly Adama sy Andriamanitra. Fa Adama dia maheno ny feo an'Andriamanitra amin'ny vantany satria Adama nanana sofim-panahy izay ahafahany maheno an'Andriamanitra. Fa rehefa nanota izy dia voaroaka ny sahedena dia nanomboka teo amin'izay ny tontolo fanompona sy ny fiainany Adama rehetra sy ny fiainany taranany rehetrarehetra dia tontolo mpahafatesana avokoa. Amin'ny fotoana hinananao an'ity voankazo ity dia ho faty tokoa ianao. Rehefa tonga ny fanompona izay azavainy Koritiana 2 toko fa 3 izay nivakitsika teo dia ny fanompona nomenan'ny Mosesy dia io natao hoe fanompona mitondra fahafatesana. Fanompona mitondra fahafatesana io natao hoe fanompona ny mpanompo. Fa maninona moa izy mitondra fahafatesana? Satria ny sanction na ny sazy izay azo tao anatin'ny tontolo fanompona tao anatin'ny didy amandalana dia be amin'ireo no mitondra fahafatesana. Ohatra tsotra zao hoe nisy lehilahy anankiray ao amin'ny Nomery toko 12 nandika ny sabata voavoaka ny lalàna ny sabata tamin'izany. Rehefa sabata nareo tsy mahazo
mikarakara sakafo tsy mahazo mandrehatrafo, tsy mahazo makakitay, tsy mahazo mandroka omby, tsy mahazo manao ninina fa mipetraka endry tsara ao an-trano avokoa. Nisy ray mpianakaviana anankiray nivoaka, tsy haiko andro sabotsy le izy raha fahalalako azy sa andro zoma hariva efa maty, mety hoe tsy andro zoma hariva fa mety sabotsy. De lasa izy mivoaka nakakitay tratran'ny olona tany mpakanakitay tany. De ahoana ny atao amin'ity? Tsy tamosesy zay atao, inona ary ny atao amin'ity ranamany ity? De nentina teo anatrehan'i Jehovah, ahoana ny anaovana n'ity ranamana na avy nakakitay ity? Avoay any ivelan'ny tanàna de toroay vato ho faty. Zay natao hoe fanompona mitondra fahafatesana. Ny zanak'Israely teo amin'ny tendrombohitra Sinay tsy mahazo mikitika tendrombohitra fa zay mikitika maty. Ny fanompona zay mitondra fahafatesana ihany koa de zay ambaran'ny apôstôly Paoly ao ambokiny Romanina 9 andin'ny faharoa sy ny fahatelo raha tsy diso aho milaza. Voalohany izy milaza le hoe ankehitriny de tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa lalàny ny fanainaina dia nanafaka ahy tao ambany lalàny ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny lalàna nomena ny zanak'Israely ny atao hoe lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa maninona? Satria arakaraky ny sy ny lalàna vao mainka ny tombony ota, zay ny mahatonga azy lalàna ny ota. Rehefa nitenen'ny Paoly aza mitsiriritra ary Paoly, eo izy Paoly amin'ny bokin'ny Romanina 7 tsy fantatro akory za mitsiriritra. Fa rehefa tonga ny lalàna ny teny tamiko hoe aza mitsiriritra, zay aho vao nanomboka nanadiady hoe fa inona ary za mitsiriritra. Ary rehefa nanomboka nanadiady ny saiko hoe inona ny atao hoe fitsiritany de lasa nitsiriritra ny saiko. Rehefa nitsiriritra ny saiko tonga amin'izay fahafatesana. Satria maninona? Ny fahafatesana no tambany ota. Zay natao hoe lalàn'ny fahafatesana, lalàn'ny fahotana, lalàn'ny ota sy ny lalàn'ny fahafatesana. Areo no atao hoe fiainam-panompon'ny olona izay mpanompo. Ao anatin'ny Baiboly, ao anatin'ity boky be tsy fantatro hoe firy pejiny ianao fa arivo pejy eo izy ity raha tsy diso dia misy ny commandement, misy ny fomba fitondrana an'ireo mpanompo rehetrarehetra. Hoe ianareo mpanompo raha tianareo ny ahazo karama, raha tianareo no tahino, raha tianareo ny ambinina, raha tianareo no salama, raha tianareo ny azo arena, raha tianareo no anao an'izao, raha tianareo no tatango, raha tianareo no asandratra ambonin'ny firenena maro, raha tianareo no ho tahina ianareo mivoaka, ho tahina ianareo ny mamiditra, ho tahina ny vilipanaova mofonao sy ny aronao sy ny sisa rehetrarehetra. De misy baiko zay omena mitovy amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao ihany. Tsika zao raha manam-panampy ao anatin'ny tokantrano de melohany hanomezantsika azy karama de tsy maintsy manaraka ny fepetra zay apetratsika izy sa tsy zay. Zay natao hoe tontolo mpiainany mpanompo, zay natao hoe tontolo fanompony ny mpanompo. Mahazo zavatra rehefa avy manao zavatra. Azonao ve zay? Mahazo zavatra rehefa avy manao zavatra. Ary rehefa tsy manao izy zay baikonao azy ianao de voasazy izy ao anatin'izay. Mety alainao ohatra raha ohatra hoe ao anatin'ny toeram-piasana ianao no manao zay tianao atao fotsiny hoe olona tokony hiditra amin'ny valo sasany foana ianao vao miditra, azagaga raha annulé ohatra ny congé anao satria misy sazy vokatry ny zavatra zay nataonao. Misy zavatra ohatran'izay zany ny tontolo fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo. Ny mpanompo sy ny tompo ihany koa de tsy manana fifandraisana akaiky. Fa ny fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo de tsotra be, tonga avany mese mpanompo sy madamy mpanompo de miresaka fotsiny hoe za mila an'izao, za ve mba mety mahazo an'izao azafady, marara zanako monsieur le directeur, mba mety mahazo avance sa ve, mba mila an'izao za mba ohatran'izao, za mba ohatran'izao. Zany hoe fangatahana foana ny miaingeo. De ny ato ihany koa enina tsy isaky ny mihetsika, ary le enina tsy isaky ny mihetsika de miankina tanteraka amin'ny fifandraisan'ny zareo ao. Zany hoe raha ny asa tsara ianao hatr'izay de mahazo rondrony amin'ny patron. Raha ohatra ka ianao kosa le manondrana de azagaga mihitsy raha refusé foana isaky ny mihetsika. Zay fandehan'ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo. Ary zay fifandraisan'ny tontolo mpanompo ny Israely tamin'i Jehovah. Zay fifandraisany. Tsisy an'izany hoe Andriamanitra eo aminareo. Jereo tsara fa rehefa mamaky Baiboly ianao Salamo 7:7 ohatra milaza an'izany zavatra zany. Jehovah dia eo akaiky zay rehetra mitady azy, mitady azy amin'ny fony rehetrarehetra. Rehefa mivavaka ny Israely mangataka ihany ny ainy atao de mifona satria nanao fahadisoana, mifona aminao zay fa zao fona tompo fa zao. Relation na mpanompo sy tompo zany.
zareo tsara fa toepon'olona be deaibe mbola miaina toepona mpanompo eritreretiny farakaraka mampalahelo ny tavany ohatra leo anatria patron sy PDG ihany rehefa angata-javatra dia tsy maintsy mipitsapitsa fa raha vao miseho azo hoanina be patron mba mila hanina kely a indra dia tavolahy tsy mahazo rony amin'izany ianao fa tsy maintsy mipitsapitsa ianao rehefa te hazo zavatra patron o ny sasany ary misy an'le ataontsika hoe mila 18 patron mahafinaritra be sara nga tena mba ohatran'izao manamboamboatra fiteny ao zamba tena ndre hitanao ihany le fiainany tsy moramora mo fa zao lava be mihitsy ny fitarita teny nefa rany nefa vo manomboka dia fafantatro patron hoe mitady documentation io fa ito sasy teny be 10 minitra be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra ohatran'izay fomba fanompon'ny Israely an'Andriamanitra rehefa mamaky ianao ny salamo faraky amby 50 misy fomba vavaky Davida ao izay miresaka Andriamanitra fitalaony misy olona mandray areny dia reny ihany koa ny averiny tsy haintsinjery izy dia Andriamanitra Jesosy andiny fa firy moa za teo fito Jesosy eo zao ihany koa dia asiana le aza manaisotra amin'ny fanahinao hiala ato amiko testamenta taloha daholo zany zavatra zany fomba fanompony ny mpanompo avokoa zany zavatra zany raha vakinao tsara io Galatiana toko faefatra manomboka amin'ny 9 voalohany io dia manambara ny fiainan'ny Israely izy io izay fiainana mpanompo izay mangata-javatra mandrakariva ary izay miresaka amin'Andriamanitra ahazon-javatra izay asaina mitady an'Andriamanitra ahazon-javatra satria manino tsy ao anatin'ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsoina hoe Abaray eo izy rehefa miantso tsy mahazo miantso raha eo zany ny Israely matahotra fadiran'ovana ny anaran'Andriamanitra satria ny dito voalohany indrindra dia zao aza mano ny tonom-pona ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy atao ho tsy manan-tsiny zay rehetra manonona foana ny anaran'i Jehovah rehefa miantso an'Andriamanitra ny Israely tsy mba miantso any Adonai zany izy tsy mba miantso any Yahvé zany izy tsy miantso an'izany izy matahotra ny any anatiny any na i Mosesy ary milaza hoe mangorohoro loatra ny fanahiko iresaka amin'Andriamanitra satria maninona mpanompo iresaka amin'ny PDG planto iresaka amin'ny PDG torakovotra miady ny lohalika mandondona n'le trano raha tsy mety rasoloha noaka aloha inona ny teneniko mangorohoro loatra ny fanahiko satria maniny tsisy relation tsisy matahotra ny amin'izay ho avaliny ao matahotra ny amin'izay zavatra mitranga izay natao hoe fanompona izay natao hoe fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo rehefa tonga kosa ny zanak'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo rehefa tonga kosa amin'ny vanim-potoana anankiray dia tapitra amin'izay na révolue amin'ny teny frantsay ny tontolo fanompon'ny mpanompo sy ny tompo fa tonga zanaka isika ary rehefa zanaka dia tsy mpanompo intsony tsika manompo an'Andriamanitra fa tsika tsy eo amin'ny toeran'ny mpanompo fa tsika eo amin'ny toeran'ny zanaka ny fiainan'ny mpanompo raha lasana bava mangataka foana zany te hiresaka aminareo a raha ianao karazan'olona mpangataka foana tony ny fiainanao aloha za tsy hiteny aminao hoe aza mangataka tsony io mantsy ny any anaty any io nge ny olona le any am-poany a tsy miafina mihitsy ianao rehefa te angataka na teny inona renao aza mangataka tsony a le lelanao efa zatra loatra mangataka de raha fa tsy mangataka ianao dia matahotra be ianao sao dia raha tsy mangataka nge dia tsy mahazo e so te anina nge fa alao nge atao ohatran'izao ihany fa le izy mila enona mihitsy ao anatin'ny fo ao dia mila miresaka amin'ny tompo mihitsy ny hoe any anatiko any mbola misy fahatahorana za zao amazanaka Andriamanitra rehefa nomena ny fanahiny zanaka natsangana dia tsy ao anatiko intsony ny fahatahorana fa ny ao anatiko dia fanahiny zanaka natsangana izay mahatoky ny fitiavan'ny rainy
ary mino fa na amin'ny alina ry tsy mangataka fiarovany dia izy miaro aho. Mino fa na tsy mangataka izay hoaniko aza dia izy mamiasa ny zanako mila mangataka zay hoaniny zay vomenao. Mila mangataka ve izy? Efa mivalo any izao hoe aiky ianao tsy nangatakako no izy navariko. Mila mangataka. Dia rehefa mangataka mila ataony izy pôzipôzy rehetrarehetra. Dia zao ihany koa le goûter ihany koa dia mila tambiny iny zay vao mahazo. Ohatra zany zao hoe angataka goûter amin'izay izy fa andeha hianatra efa voasasa ve lovia. Zay tsika vao miresaka. Ny mpanompo ny atao an'izany. Ny fifandraisan'ny mpanompo ny tahaka izany. Hoe rehefa mahavita zavatra tsara arak'izay ilainao izy dia omenao azy zay angatahany. Tanterahanao ny faniriany fa ny zanaka tsy mba tahaka izany. Fa omeny atsika miaraka amin'ny maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra. Ary zao amin'izay raha lasaina bavy ity tontolo fanompona ity. Za mantsy androany tena henoko mihitsy eo am-pitaritana eo. Io Galatiana toko faefatra io ihany no tokony hotoriako androany fa lalany hafa no ny everako ho tokony hitondrana azy. Fa eo ampipetrahana eo mialohan'ny anjara fitenenako lalany hafa ny tian'ny tompo hitaritana. Dia nomeny ako ny Koritiana 2 amin'izay. Izany tontolo fanompona izany dia misy ny atao hoe tontolo fanompony fahafatesany la mort. Ny fiainan'ny mpanompo raha lasina bavy dia mizara roa amin'izay mety hatramin'ny tapany faharoatsika ao anatin'ilay izy. Ny fiainan'ny mpanompo dia fiainana baikon'ny soratra. Fiainana baikon'ny inona fiainana mpanompo? Fiainana baikon'ny soratra. Zay vaketsika atao amin'ny Koritiana 2 teo raha mahazo avoaka ilay Koritiana 2. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo. Ny tontolo fanompony ny testamenta taloha dia ranomainty, soratra, didy, lalàna, baiko, fampitahorana ary fanambatambazana. Valisoa sy valipity zany no mipetraka. Ary io no arahan'ny mpanompo. Ary rehefa tsy arahan'ny mpanompo io dia mahita raharaha izy. Zay ositsika ilay fanompona ao ambany fahafatesana. Dia jereo amin'izay ny lojikatsika ao anatin'ny fiainana. Zay zao ohatra zao ao anatin'ny toeram-piasana. Ao anatin'ny toeram-piasana misy règlement sa tsy marina zany. Raha misy olona anankiray directeur, raha misy olona anankiray tompona orinasa, tsy maintsy mametraka règlement écrit izy ao anatin'ny toeram-piasana io. Dia tsy maintsy mipetraka ny discipline, ny règlement, ny fitsipifehezana voasoratra. Ary io fitsipifehezana voasoratra io no tsy maintsy akatoavin'ny tsirairay avy. Ary zay tsy mankatoan'io dia mahazo sazy mara zazy sady diso. Fa ao anatin'ny tokantranontsika atsangan'ny tanana zay nametraka fitsipifehezana ho an'ny vady aman-janany. Hoe zany loham-pianakaviana re olona ka zao amin'ny maloham-pianakaviana dia ireto ny fitsipika tsy maintsy arana atao amin'ity tokantrano ity. Ary ianao madama tafiditra ao anatin'izay koa. Tsisy an'izay sa misy tsangany tanana zay manany. Isika gne napetraka eo amin'ny toerany zanaka fa tsika ihany koa napetraka eo amin'ny toerany fofombadin'i Kristy. Azonao ve zany? Ny fofombady na ny vady tsy misy règlement écrit zany. Olona hafahafa be zany hoe mpivady dia misy règlement mipetraka. Dia nametraky ny azo koa madama rehefa aveo. Ay rehefa samy zany tiako ny anazy zany. Ka rehefa tsy hanaraka an'ity ianao dia tsy mahazo. Ka rehefa manaraka an'ity ianao taoko matsiro ny laoka. Rehefa samy zay ny fandehany. Tsisy an'izany satria hafa ny tokantrano, hafa ny am-piasana, hafa ny mpanompo, hafa ny zanaka, hafa ny fifandraisana. Manomboka androsontsika ao anatin'ilay izy. Ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra raha lasina bavy aty amin'ny vanim-potoana ny zanaka dia tsy nomen'Andriamanitra didy amandalana fitsipifehezana marobe voasoratra isika fa ozy avakitsika teo ny soratra mitondra fahafatesana. Zany ny voasoratra.
za tsy miteny, za tsy mamorona, za tsy contran'izao na poro am'izao fa ny azy zavatra omeny ny mpanompon'Andriamanitra, omeny ny apôstôlin' Jesosy, omeny Jesosy Kristy, zay ny fampizarana. Misy zavatra mantsy mandiso be any anatin'ny fisainantsika any izay lalana efa fampizorantsika, dia fahazarantsika dia zao raha miveryntsika amin'ray volana lasa resaka fankatoavana. Ny zavatra tiany olona mikasika an'izany fiarahana amin'Andriamanitra zany dia zao, inona voasoratra ankatoan'izay zay, vitsy zay, inona valisoa, inona valipity, ary raha tsy manao an'izay zay, inona sazy. Dia hoy za be dehibe mihitsy ny olona mitady ny lalana hoe ahoana tsy idirana ny fahaverezana mandrakizay. Dia lasa daholy amin'izay no mitantara soratra rehetrarehetra milaza amin'izay. Andriamanitra tahaka izao, avoakany ihany koa ny Malaky, mpandrompa an'Andriamanitra tsy miditra ny fiainana mandrakizay. Aiza koa nisy mpandrompa hiditra any? Fa tonga ao anatrehan'ilay verset tokoa ianao, ahoana marina ary zany? Ohatra marina zany resaka zany hoe mpandrompa, dia raha lotsika tsotra, mpandroba tsy miditra ny fiainana. Avoakany amin'izay ny Apokalipsy toko 2:20 avy eo. Ny mpijangajanga sy mpangalatra dia tsy manana dia anana ny anjarany amin'ny farihy mirehitra afo sy ny elo mandrakizay. Avoaka ny verset hitanao io, farihy mirehitra afo sy ny elo an'izay mpandroba n'Andriamanitra. Andriamanitra norobainao, tsy mataotody, tsy matahotra n'Andriamanitra, mangovotra ny any anatin'ny olona. Ny soratra dia mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Ny filazantsara l'évangile, tsy filazantsara ny soratra, tsy filazantsara ny baiko. Ianao mbola tsy nahita ny baiko anao teto zany. Ary raha misy zavatra anankiray tena entiko ambavaka foana eo anatrehan'Andriamanitra sy resako amin'ny tompo, ampianaro a Jesosy hiazona ny olona ao anatin'ny fahafahana, ao anatin'ny fahafahana ny anim-ponao, ao anatin'ny fahafahana ny fiarahanao amin'ny Kristy. Tonga eto ianao olon'afaka, ary raha tsy tonga eto ianao olon'afaka ihany koa. Tu es libre de venir et libre de ne pas venir. Zay ny fiarahana amin'ny Kristy atao anatina tontolon'ny fanompon'ny zanaka. Fa tsy eo ambany soratra sy ny fampitahorana mandrakarivo sy ny fanambatambazana amin'ny alalan'ny verset dia ilay tambitambo tena mifikitra ao anatin'ny fon'ny olona. Mbola tsy nahalalana inona na inona mikasika ny tontolo fanompona ny testamenta vaovao dia efa mipetraka tao anatin'ny foko rehefa namaky ny bokin'ny Joba 2:20 milaza zavatra ohatra zao, fa kazara mitsitoy ianao dia hiadana eny zany miaviny ny fahasoavana aminao. Fa ozy amin'ny resaka amin'ny tompotompo zao lazaiko anao, za ifakazatra aminao fotsiny, ny ambiny tsy olana amiko, na hiadana na azo fahasoavana kado fotsiny zany, tsy olana amiko. Tsy isy fantatro zao resaka resantsika zao, fa tamin'iza fony voazaza dia fa zany ny tao boky resako tamin'ny tompo. Sa tsy mila an'le ambiny, tsy maninona mihitsy na tsy omenao an'le toyany ara, le tapany voalohany dia ampy ifakazatra aminao iresaka aminao fa ny mpanompo no mitady valiny ary mitady toyany. Ny mpanompo dia eo ambany soratra fa ny zanaka eo ambanin'ny fanahy. Zay no mampatonga anay mizara amintsika ny fanompona n'Andriamanitra raha lasana bavy. Tsy resaka hoe ataovy zao, asa ataovy zao, manaova ny ry, asa manao any ry. Fa inona le tenen'ny tenin'Andriamanitra? Napetrany ao am-potsika ny fanahy ny zanaka natsangana. Nomeny any fanahy, ozy izy ilay fanambarana tao amin'ny Korintiana 2 ity, toko 7. Ny epistilina enke tsy amin'ny ranomaity e, fa amin'ny fanahy e. Isika nomena ny fanahy ny zanak'Andriamanitra izay mibaiko atsika sy mitondra atsika sy mametraka ny etaeta ao anatsika sy ny faniriana ao anatsika. Ianao zany mila manontany tena amin'ity androandroany ity, za ve baikony soratra? Sa za misy fanahy masina miteny amiko atao anatiko ato? Sa ve baikony soratra milaza hoe valy ny fanetretena sy ny fatahorana an Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana? Dia ny soratra mibaiko aho hoe mila manetritena zany, mila matahotra an'Andriamanitra zany. Ny soratra mibaiko aho hoe mila manome an'izao aho zany raha te ho tahiny, raha te aomby. Hoy aho milaza hoe Korintiana 2 ngamba misy azay ihany koa. Zay mamafy be dia be ny jinjainy, zay mamafy kely dia kely ny jinjainy. Efa zaraina teto zany fa zava-panahy zany, fa fahalalan'ny olona zany moa zavatra ranofo. Dia inteny iny ny baiko, fa zany atao hoe fiainan'ny olona mpanompo. Matahotra ny hohaniny mandrakarivo, matahotra ny anjo azy mandrakarivo, matahotra ny tsy voaro, matahotra ny azo an'izao, matahotra ny tonga an'izao. Za tena mijoro vavolombelona aminareo eto fa zako
tamin'ny fotoana lasa rehetrarehetra atao anatin'ny fiainako isan'andro zay tsy maintsy mivavaka ary mivavaka atao isan'andro isakariva tsy maintsy mangataka foana gataka amin'ny tompo ary zay ihany koa moa zavatra nampianarina zany hoe tena roasiny devoly ao anatin'ny tokantrano io voatonona daholo chambre rehetrarehetra minaran'i Jesosy miala ny devoly ato miala ny ato anjelany Jehovah miaro ny tomobile sorako ny rany Jesosy miala ny devoly tady angalatra ao ampiasana tononona daholo zany atao hoe fiainan'ny mpanompo fiainana matahotra ny amin'ny fanana ny amin'ny fiainany satria ny mpanompo tsy mitoetra mandrakariva ao an-tranon'ny tompony hainareo ve zay verset zay mpanompo tsy mitoetra ao fa ao ampiasana izy dia mody izy rehefa avy eo mahita amin'ny patron izy rehefa ao ampiasana izy misy gardien ao misy sécurité ao misy an'izao ao misy an'izao misy cantine mba milamindamina amin'ny fiainany fa mody izy rehefa avy eo mikorotana ny any satria patron tsy ho avy mihitsy akoriny ho azo atsona firy ala patron avoto zay fa misy mamaky ny tranonay tsy possible fa zanaka ao anatin'ny trano ao milamina tsara nareo zao mananjanaka tsika mananjanaka fa zanakitsika reo nge tsy manisy mieritreritra zany sao dia misy mamaky ny tranontsika niny idio tsara idio tsara niotiny mpiry vasety tao verifie ao alohany eny marina verifie ao tsy matokololo tsy te tsara ma tsy ty quartier atsika ty fa gaga ianao raha zanaka ao no manao an'izany Andriamanitra fa very taona ary ty zazy ty no zany no fomba fiteny eo mpivombon'ny volanao ohatrinona moa zao ny ampykaramatsika ao reny zany ve atody hatrany farany amin'ity menaka efa 2 arivo sy ray alina ngamba votirika amin'ny masonao inona daholo zany anaka tsy mahazo mijery desainy metsony zanaka tsy mihevitra azy zany za zany te hizara aminareo androany fa rehefa zanaka ianao miaina tahaka ny zanaka manana ny privilège ny zanaka miresaha amin'Andriamanitra tahaka ny zanaka miresaka amin'ny rainy tsy miolakolaka tsy mitady an'ity sy mitady an'ny roa lava fa matoko ny fitondran'ny ray sa matoko ny fitondran'ny ray koa ary verenako le resaka teo zay efa 5 taona tsy hivavaka zany fiarovany zany tsony za tena priariana resako aminao an'izany ampifaliana ihany koa ny resako aminao an'izany fa za zanaka fa tsy mpanompo za tsy matahotra ny sécurité ako mivoaka ny trano zay taloha zay nampianarina aiza le anao mangata rehefa fantatro fa zanaka naiza leako matoki zany ny teny Jesosy igny matoki za fa naresy zao tontolo zao mitady amely anareo mitady anao zavatra misy fotoana isy permetiavana anao zavatra fa matoki fa zanaka ianao fa tsy mpanompo intsony ao anatin' zany ihany koa ianao ve miaina ny zany hoe fana ny fanamasina zany nomenantsika za zany te hitarika anareo mihitsy hiprofite teneniko amin'ny teny frantsay aloha izy dia azavaiko amin'ny teny malagasy anararoatra hisitraka ozy izy ny tenin'Andriamanitra be dia be mihitsy manambara ny tokony hifandraisantsika amin'ny fanamasina io tokony ainatsika n'zany fiainana mahazanaka zany fa tsy mijanona ny fiainana mahampanompo dia mitsipona verset zay tokony ho ankatoavina foana isan'andro zao ny probleman'io mpanompo io inge dia io sain'io mpanompo io a mandinika foana ohatra zany zao misy zavatra manjo azy inona indray ary ny tsy nankatoaviko vao miantso fotsy ny patron ianona makaty amiko tonga dia inona ny ao an-tsain'ny mpanompo Andriamanitra nanao inona ary le tamin'ny tapabolana sa le tamin'ny herinandro inona no manjo manaraka baiko ohatr'izay foana efa zatra loatra isika zay ny fomba antezana antsika za manokana tsy mametsiny mihitsy zay fomba ny enona sy ny sisa rehetrarehetra fa Paoly ihany koa ary lazan'izany fony mbola zaza isika nitezany zeptaisa dia arak'izay fomba fahafantarany azy ihany fotsiny fa rehefa tonga ny fotoana ny ran'Andriamanitra fanahany zanany dia asa ao anatitsika nanangana atsika ho zanaka amin'izay zanaka amin'izay tsika ary le zanaka manana ny fanahany rainy ary le zanaka manana ny fanahany rainy tsy voatery soratra foana intsony fa afaka miaino amin'izay ny fanambarana izay resahany rainy sy resahan'ilay fanahy ao anatiny amin'izay amin'ny fotoana inona no tokony hanome dia amin'ny fotoana inona tsy manome
ianao raha naraka be amboko fotsiny an'izay voasoratra ao be deabe ny olona tena zay mihitsy ny ahoana voasoratra arao daholo iza mahavita manaraka daholo zany mba hainao fotsiny ve ny afatry Jesosy anankiray singa ny ray fotsiny Matthieu 5 omeo zay mangataka aminao ary azay loza miodina zay tahindra zay tahisambotra aminao zay mihitsy le verset haiko tsara sanganao zay tanana zay namezy nangataka tamin'ny rehetra isika milaza hoe akatoavin'ny baiboly io sangany tanana ary izany nampisambotra an'izay rehetra tahisambotra izany tsy niloza miodina fa samy miodina daholo rehefa nisiny ny sasa mahavita mandainga sasa mahavita motifanina sasa milaza ando ekolazy amin'ny latsinainy efa tamin'ny latsinainy heriny voalohany ekolazy fa eo anatrehany zany ny olona very ao anatin'le izy ziriziry fotsiny hoe baiboly zao soratra zao ny soratra mahafaty raha io foana ny arahanao mahafaty io fa fanano mahavelona zay ny voasoratra teo l'esprit vivifie ny olon Kristy tsy ao ambany soratra tsy amin'ny rano mainty fa amin'ny fanahy satria ny rano mainty mahafaty ary io rano mainty io ny epangana ny zanak'Israely ny ray andro any zay ny tenenan Jesosy aza ataonareo fa zany epanganareo za tsy mepanganareo zany fa iza ny epanganareo io Mosesy izay itokisanareo io fa ho avy ny andro amin'izay ho avy ao anatrehany fitsaran'ny ray sy ny an'ny anjelimasiny ianareo ary ho avy eo ihany koa Mosesy hijery anareo nareo mitoko fatratra amin'ny fanambaran'ny Mosesy io nareo tsy mankatoa azy akory tsy vita nareo akory nankatoa azy satria fanompo Mosesy fanompona mitondra fahafatesana mety itenena fa manina fanompona mitondra fahafatesana dia avela anjaka satria navela ibahana ny fahafatesana mba ho hitany mazava amin'izay dia anatona amin'ny mazava ny olona dia andray ny mazava dia ho vonjena izy ampisehoana fa tsy misy lalana fa tsy tokana Jesosy ny mazava tsy misy anarana hafa azona famonjeny eto ambanin'ny lanitra fa ny anaran'i Jesosy Kristy tokana irery ihany no manafaka ny olona ho ambanin'ny lalàn'ny fahafatesana sy ny lalàn'ny fahotana ny zavatra hafa rehetra mitondra amin'ny lalàn'ny fahafatesana sy ny fahotana fa arakaraky ny alalanao anio vao mainka ianao tsy mankatoa fa rehefa miasa ao anatinao ny fanahy ny zanak'Andriamanitra ampifaliananao hiainanao an'le izy tsisy miteny aminao koa re tsy maintsy manao an'izao ianao mila manao an'izao ianao raha tsy manao an'izao ianao dia toy izao fa araka fijoroana vavolombelon'ny ranabavy teo eno any anaty lay Kristy fitiavana manosika hoe manomeza ianao dia rehefa manomeza ianao tsy misy tambony intsony andrandrainao tsy misy fieritreretana zavatra hafa intsony ny olona ao amin'ny asan'ny apôstôly 3 rehefa avy nitoriana ny filazantsara ny olona ao ambanin'ny lalàna sy ny soratra tsy maintsy mitanjozotra makany amin'ny tempoly isa-tsabata tsy tempoly akory ala izy fa sinagoga io sinagoga jiosy io zavatra ny foron'ny mpitondra fivavahana tsisy ao anatin'ity baiboly ity milaza fa tsy maintsy mivavaka rehefa sabotsy tsisy an'izany ao na hitady arenao efa namaky amatomiteny fa tsy tafiditra ao anatin'ny bokyny lalàna zany hoe ndana mivavaka rehefa sabotsy zany tsisy an'izany ao fa ny ao miala sasatry nareo rehefa sabotsy fa mpitondra fivavahana no mitondra zany ndao tsika anao sinagoga dia ndao asaina mivavaka ny olona rehefa sabotsy etsy andaniny misy olona tsy maintsy mivavaka rehefa sabotsy satria matahotra etsy ankilany misy olona mivavaka isan'andro tsisy tahotra zany ny fiainan'ny apôstôly zany ny fiainan'ny mpianatra voalohany isan'andro reo olona reo dia tonga tao amin'ny toerana anankiray tany malalaka izay atao hoe fialofan'ny Solomona ary nazoto nanaraka nazoto ny aino ny fampianaran'ny apôstôly mandrakariva tao amin'ny testamenta taloha forsena ny olona andoham-pafolo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tsy mandoham-pafolo voaozina amin'ny oziny ianareo satria zany norobainareo ho Jehova ary rehefa mandony am-pafolony rehefa matoky ianao ho tahinany haninao ho tahinany mofonao sy ny sisa rehetra say atsy an-daniny mpanaraka sabata mpanaraka mofo mpanaraka sasisa atao kilany misy olona tsy mahazo fanambarana ninina fa mivarotra tany na trano avy any amin'izay nisy azy tany dia nitondra ny vola rehetra teo tongotry ny apôstôly dia tompoko sao dia misy alahelo aloha tsisy nanikely ary dia ahoana ohatriny reto menareo reto izy rehetrarehetra tompoko zato isanjato ay sao dia misy ilainareo amin'ilay izy anga reto ahoana ny olona ao ambany fahafahana ao ambany liberté dia misy asan'ny fanamasina
fa raha voanao mitady baikobaiko sy ny sisa rehetrarehetra tsy miasa aminao ny fanamasina. Tsika mety manana ny fanamasina rehefa avy nandray ny fahateram-baovao, fa tsika mbola ao ambany lalàna sy ny fitarina foana rehefa tsy omenao tombony, rehefa tsy omenao valeur ny fanamasina. Ozy andre mandeha laza chômeur foana io fanamasina io, chômeur, tsy anasa ny fanamasina. Satria maninona ny zanak'Andriamanitra tsy mety miaino azy, tsy mety maningila tsofina, tsy mety manome tombon-dainy an'ilay fanahy. Tsika tsy noforononao kopikole an' Jesosy Kristy. Za zao hitanao zao ngaza kopikole an' Jesosy. Ny avolombavako razeko foana isaky ny alohany akaty, fa tsy hoe alavaiko tsara am'izay mitovy zay sy Jesosy miaraka amin'ny volona, miaraka amin'ny robe be lava be. Dia za mba mieritreritra hoe ahoana ry fomba fiaraban'i Jesosy Kristy e? Ry Israely tsy kopikole fa manana ny fanahiny zanak'Andriamanitra zay mibaiko aho, zay mitarika aho, zay mahatonga manome ampitiavana, zay mahatonga manome fitiavana, zay mahatonga mivavaka. Efa lazaiko teto zay sarala sitraka mivavaka rehefa talata vavaka ho anareo. Nga nisy nanery anay an'izany, ka misy manambitamby anay an'izany. Za tsy mampahery an'io rahalahy mihitsy, io lalam-pitahina rahalahy, tonga avy ho hitany singa eo ambadika io hoe sokatra ny lalana rehetra. Tsy mbola nisy an'izany, fa tonga eto manompo tapitra zay. Aleloia, misaotra Jesosy afaka nanompo ny zanakao indray. Tsisy fiandrandrana nininona fa misy asan'ny fanahiny anaty, azonao ve zany? Fa raha mbola texte no andrasanao sy ho arahanao mandrakarivo, za tsy miteny hoe ratsy ty fa tiany nambarantsika tamin'ny alarobia, io dia manondro an'i Kristy fotsiny ihany. Io dia manondro fotsiny ihany. Ny soratra dia mibaiko, ary rehefa mibaiko io dia misy tahotra amin'izay hoentin'io. Fantatra hoe zao le soratra, tsy vitanao le izy, matahotra ny any anatinao. Ohatra n'le resako tamin'ny teo, mipetraka ny règlement, miantso anao ngia lehibe, matahotra ianao avy eo fa inona tamin'ny règlement tsy vitako. Voroka ave anao hoana ny zanako, fa ny zanaka tsy matahotra n'izany zavatra zany. Na misy fotoana resy tsy araka sitrapony ray mifony izy, ary rehefa mifony izy tsy ohatran'ilay zanaka dalanody ray eo efa nanota teo an'lohatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao. Misy ho an'io la mandray an'izany zavatra zany, dia raisiny zany, dia atao tsy anjeri-maimbo. Asiana ihany koa an'le hoe tsy mendriky ny tsiponao ambany latabatra ao. Za aloha tsy anao an'izany mihitsy, tsy anao an'izany vavaka izany mihitsy na indray mandeha. Ny zanako fe dia ho teneniko an'izany, ianao ry zanako tsy mendriky ny tsipona atao ambany latabatra mihitsy ianao. Non, zanaka tsy any ambany latabatra misy hafa eo amin'ny sezan'ny raiko, eo amin'ny latabatry ny raiko. Tsika zao anao fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny alahady, heriny, paska, olomendrika ny eo, azonao ve zany? Sa mbola matahotra ianao? Aiza pastera, ozy ny tenin'Andriamanitra nge milaza hoe tsy miendrika, mpanompo tsy masoa e. Zanakitsika noho ny amin'izay nataon'ny ray, izay ny vakitsika teo, tsy noho ny amin'izay nataontsika. Samy mahatonga atsika miankohaka sy mandohalika hoe ray eo, sady miantso ray ihany mankohaka mandohalika manome voninahitra. Tsara loatra ianao, tsara loatra ianao. Fangaza angeza noho i Davida, fangaza lehibe no Davida. Davida nge torakovitra e, zanga lehibe no Solomona raha fomba fijery amin'ny maha olombelona. Zanga tsara no Eli raha fomba fijery amin'ny maha olombelona. Tsintsinako. Zanga ohatra Mosesy raha fomba fijery amin'ny maha olombelona. Fa za nataonao zanaka, reny olo reny janonao mpanompo. Tsisy avonavompo na avonavompanana kely ary ao anatin'izany fanambaran'izany. Fa tonga dia mihetsy dia manao tahaka ny Jaona, ambokiny Jaona voalohany toko fatelo endreny fitiavana nasiony ray atsika e. Dia miantsona atsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Ka dia ny afatra ao amintsika tsirairay avy, aza mijanonao mpanompo rere olona. Raha efa nateraka indray marina ianao tsy mpanompo ianao, fa zanaka, zanaka amin'ny liberté rehetra. Zanaka natao hiravoravo ao amin'ny tranon'ny rainy, hisitraka, hifalifaly, hiaradia amin'ny fanamasina dia hiravoravo miaraka amin'ny fanamasina, tsy miaraka amin'ny fanetretena aitraitra sy ny amin'ny fomba fiteny ambomboarina. Ohatran'ilay olona manao demandy dia tsy maintsy asiana cordialement ary amin'ny farany, dia ary ambony ary amin'ny voalohatra tsy maintsy asiana raha teny malagasy hoe voninahitra hoay voasoratra anarana itsy ambony miaraka amin'ny karapanondro sy ny adresy ny manao zao fangatahana izao. Tsisy an'izany ny zanaka,
tsisy zanaka mihitsy manao azany demande zany ao an-trano voninahitra ho ary ray voasotra anarina etsy ambony no mangataka aminao fa ho voaroaka ho ny ao raha tsy voaloha ilay ekolazy. Volana ino tsika zao avril? Volana février. Adin'ny ray ny fisian'ny ekolazy volana février. Possible va izany? Raha zanak'ilay olona izay mpanampinao ao an-trano dia possible tsara mihitsy ary tsisy idiranao amin'izay ekolazy ny volana février. Fa raha zanaka ao an-trano tsy possible zany. Fa ozy Jesosy manambarina renge na dia ratsy ara-maninona malala mameza fatso. Maky any rainareo zay any an-danitra ny tsy hanome anareo. Amin'ny verset sasany izy milaza hoe fanamasina. Maky any rainareo. Sasany te hizara aminao ny tiandroandroany ity hoe zanakitsika andao hiara iaina amin'ny fanamasina. Andao hiara. Pastera tsy mibaikobaiko anao zana mihitsy na amin'inona na amin'inona. Zay ny tenenako anareo hoetiko amin'ny fahafahany ianareo. Misy fotoana tena mba manontany tena ny miresaka amin'ny tompany aho Jesosy le olona nge rehefa atao fahafahana dia ndre manondrany. Raha mena liberté foana reo mety misy fotoana re tsy ho avy. Tsy maintsy mba asina kely sira kely any le izy mba fa ny tompo mampianatra tsia natsona ho amin'ny fahafahany reo. Ny fanahako ny tiako hiasa ao anatin'ireo fa tsy ny vavanao na ny soratrao na ny baikonao fa zany fanompona ny fahafatesany. Be dibe ny olona mietrehitra fa satria izy makatony tenin'ny pastera isany dia mietrehitra izy ndovan'ny lanitra ary misy grande surprise any an-danitrany ray androany. Zay nge olona mpanompo matoky zay nge nanao an'izao le virgine 10 adala reny nge mpanara-dalàna sao verinao hoe matoy izy nge nijanona virgine tena mba endra zareo efa tsy hoe tany amin'ny boîte de nuit izy maritrela mipapakatra dia lasa izy nakany amin'ny boîte de nuit dia verina avany izy tsy virgine tsony fa endry be izy tia mivavy endry tsara naritrela mipapakatra lasanay foana pakatoa be izy tsy pakatoa be azonao hoe zany resako zany pakatoa be ry zareo hoafo mipapakatra akatsika pakatoa be fa ny problème inona moa tsy solika fitaiza. Inona le solika fitaiza? Fanamazy mpanompo izy dia mivavy fa tsy zanaka. Zay fotsiny différence atao tsisy zavatra hafa. Araka lazaiko anao tsy nandeha boîte de nuit izy tsy nisy tovolahy nahaka azy tao dia lasa ry zareo hoe tsy naharitra fakapanahy izy dia mivavy dia lasa tsisy an'izany fa mitovy fa ray fotsiny différence solika fitaiza fotsiny. Raha zanaka isika misy solika fitaiza ao anaty. Raha misy solika fitaiza ao anaty miresamy solika fitaiza ianao ny tokony hitarika ianao ny tokony hibaiko aho fa tsy zavatra hafa. Io no mibaiko any amin'izay tokony omeko ny amin'izay tsy tokony omeko. Io no mibaiko amin'ny fotoana tokony hivavahako. Ny Israely tsy maintsy mivavaka amin'ny fotoana anankiray. Reto avy fotoam-pivavahana. Tsy maintsy manatrika fety ohatran'izao, tsy maintsy manaraka fety ohatran'izao, tsy maintsy manao azao, tsy maintsy manao azao. Reto avy ny atao hoe fahotana. Zay ny antom-pisian'ny lalàna, ampahafantarana ny atao hoe fahotana. Fa tsy nisy fahotana raha tsy misy lalàna. Rehefa mipetraka ny didy lalàna zavatra resaka tsotra be ny lazaiko anao. Raha ohatra zao resaka moto dia natao hoe mandika lalàna dia zavatra misoratra ao le izy fampahafantarana. Fa ny atao hoe mandika lalàna ohatra ny mpitondra moto rehetra tsy maintsy manao kasika. Raha tsy mipetraka izay lalàna zay dia tsy mpandika lalàna ianao azonao ve zany na tsy manao kasika ary. Fa amin'ny fotoana anankiray mipetraka izay didy zay mpandika lalàna amin'izay ianao raha tsy manao kasika. Dia takizay ihany koa ny antom-pisian'ny didy aman-dalàna ampahafantarana ny didy, ampahafantarana ny zavatra tsy mety. Zay ny antony io. Fa rehefa tonga ny fanahy ny zanaka dia fanahy ny zanaka amin'izay mitarika. Jesosy no mitarika ny olony. Izy no mamonjy, izy no mitarika, izy mitondra hatramin'ny farany. Ny afatritsika androany raha ao anatinao ny fanahy ny zanaka natsangany resahany dia avy aloha izy hitarika anao. Hivavaka tsika rehefa avy eo aza miandry izay tarihan'ny mpitarika ty. Hivavaka tsika mba tenao zao. Za tsy miteny aminao hoe toero izy
na hoe manao vaotsainao za tsy anao za tsy anao za tsy anao fa izy mitarika zay apetraka ny tompo ampony fa ianao mieno ankoa an'ilay fanahy masahi miresaka ankoa sazanak'Andriamanitra raha ivavaka mandritry ny atsasakadiny na dindray latsaka fefany zanak'Andriamanitra misy fanahy mitarika fa ny mpanompo raha saina miresaka amin'ny patron mandritry ny atsasakadiny adiny ray latsaka fefa mihodina eo izy de ahoana patron zao ihany tsisy vaovao tsy hita zay ambara satria mpanompo tsisy fa zanaka afaka miresaka zavatra be deaibe zanaka afaka mivelatra ary faly eriny ray ny miresaka aminy faly eriny ray ay misy mahalala zavatra oatra zany ay misy azany any ampianarana ay oatra zao fa mpanompo ve ny tantara aminao an'zany ny asa ly ty atao na ty mo tsisy atao zanaka isika amen ivavaka ve le zanaka sa mila fampaherezana aloha sa mila fitarihana aloha mila miresaka amin'ny fanahy isika tareto ity a Jesosy tareto velona atao anatiko ianao oeto ampiteneny ty vavako ty vavaka adiny ray latsaka vevany ampiteneny vavako vitako zany satria fanahny raiko natao anatiko fa tsy zavatra vakina tsy zavatra soratana ataontsika hitsangana dia hiresaka amin'ny tompo ankehitriny omantsika ny ray endreny amaron'ny sonomenao aray mieloko navelanao miaiky ny fonjenao vavakitsika saotra tompo andrano fa tianao hovaina ny fomba fanomponay misy pitsopitso maromaro ny fampilazana teo na za efa mahafantatra ny za fanambarana zany ara dia mbola misy fotoana miaina fiainam-panompo ndraindray ihany koa izahay miaina ny fiainana zanaka dia tsy hainay le liberté fa ohatra ny lalalany fahatany amin'ny zavatra tsisy dikany ihany fotsiny lasa gaboraraka ndraindraindray zany hoe tsy miaino ny fanamasina izahay fa fahafahan'ny nofo no heverinay fa fahafahanao amin'ny Kristy nefa izay androany ampianarinao hibanjina amin'ny fanamasina hiresaka amin'ny fanamasina hitady ny fitarihan'ny fanamasina mandraka arivo amin'ny fotoana rehetra za mino tanteraka fa ampy amin'ny fanambarana izay nambarandroany ary misy anjara ho an'ny tsiraray avy anjaranao tompo no miasa sanimpona ihany saotra indrindra Jesosy endrenea maroniso iso nomenao ahy raiko que na votana arnielko no vonoinao nieloko vonona endreny amarony soa na
tena ravoravo ianao dia asandrato ny tananao aminy. Ravoravo tokoa ity zaho zakao voavonjy re vermelho neve cavelelo name tsy fantatra ianao fa ho amanokana e azoko tokoa Jesosy azoko toko Jesosy tena azoko lay perla somadiso vao lay perla soa Mateo si vao ny zavatsy ny tany re le zavatsoa ny tany re dia tsy aoko tokoa tompo misaotra ny amin'ny zavatra rehetra e azoko tokoa Jesosy aza mieritreritra ianao averiverina fotsiny zany ery zany fa misy antony matoaverina le izy fa tenao tsapany fanahinao ao anatinao samy fanamarana napetraka ny tompo avony mpanompony zany ny zavatsony tany re dia tsy aoko tokoa Jesosy ianao mitonay ovelinao anatinay asa ao amponay elinaiko It's my Father abanay dadanay ianao akafanay ianao miasa ao anatinay am'izao fotoana zao ametraka fifaliana ampiorina ny ao anatinay hitaky anay mampafantatra anay sitraponao rehetra Jesosy enao no antony zany vermelho neri Jesosy rainay enaiko tsara loatra ianao tsy Israely nomenao azamy fahatsapana izany fa izahay jentilisa izahay tsy miendrika izahay izay tolony ambony fanamaranao azy kanefa novonjenao vermelho manasa ny anabavy anandra-tanana sady ira hoe ty zanakao zanaka ianareo anabavy solopoazy amin'ny fanjakany laotra ianareo zanaka voavonjy ianareo zanaka natao andova ianareo alamalalo raha resy latra ianao raha sapanao tao anatantana zanakao mangoritsina ny fanahinay favelomene ry fiangonan'i Jesosy tao anandratanana dia ilasa mafo hoe zanakao voavonjeny aiza le tiaka ho an'ilay tompo Andriamanitra Alleluia velonako
raha tsapanao ihany koa zany teneny zany velona tsy ao anaty fanompona mitondra fahafatesana, tsy ao anaty fanompona mitondra fahotana, fa novelomany zanak'Andriamanitra ny ao anatiko. Tsy nanao ninninna, tsy mendrika na inona na inona, tsy tokony natsoina akory aho, fa zaho miaraka amin'ny lotoko rehetra sy ny fahotako rehetra tena tsoiny tenimeny fitiavana tena mpandrongy, tena ataony zanaka mpandova, prailovan'i Jesosy, mpandova ny teny fikasana tetsina fa ny fanamasina, velona atao anatiko ny fanamasina, manana mpitarika, manana le velona ao anatao foko aho, tsy tsenjery maimbo no ataoko, tsy famerenana tsenjery no ataoko, fa ny fanano mitarika ary mitondra fahavelomana zany ako. Ity zanakao voavonjire gavelombenonere. Mbola ataontsika ihany ity zanakao, ataontsika me mafana. Ity zanakao voavonjere. Raha falo mifanainao dia ilaza an'izany ianao. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.